Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Korintianina 2:9 andininy 7 hatramin'ny 10 nofinaina voalahatra ho antsika aneo. Andeha hivavaka isika ary angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ry fanahy masina mpanazava sy mpanavao ary mpitaridalana anay eo, faly misaotranao zahay fa nomenao zao andro anio izao, andrenesanay indray ny teninao, lay teny izay mamelombelona anay, lay teny aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Angatana indrindra ary ny fanahy masina no hitaridalana izany aty anatin'ny fonay ka andehananay araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesoa sy ny fanahy masina no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Korintianina 2:8 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 10 fakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny fiteny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizaha toetra ny hamarinan'ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany fa mahatsara anareo izany satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taona itsy. Ataovy tanteraka ary izany ka tahaka nahazotoanareo fon'ny kiasa, dia aoka ho tahaka izany koa no hahatanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananany no ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny hahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa mba hisy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no hahafaka ny alahelon'ireo, ary ny haben'ny haren'ireo kosa no hahafaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe: ny nanangona be tsy nanana amby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala ao amin'ny Tompo, araka izay hitantsika eo amin'ny soratra masina ny mofinaina izay nivakintsika teto isan'andro, dia miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fizahan-toetra ny finoantsika. Maro no endrika izahana toetra ny mino, ao ny fizahan-toetra ara-tsakafo, ny fizahan-toetra tamin'ny harena, ny fizahan-toetra tamin'ny vola, ny fizahan-toetra tamin'ny zanaka, ny fizahan-toetra tamin'ny fahotana, ny fizahan-toetra tamin'ny finoana sy ny sisa sy ny sisa. Eto amin'ity mofinaina ity dia hitantsika fa zahan-toetra amin'ny fitiavana ny namana ny mino, zahan-toetra amin'ny fitiavana ny namana ny mino, araka izay ambarany andininy 9 manao hoe: mba hizahan-toetra ny hamarina ny fitiavanareo koa. Ny dikateny iombonana eto Madagasikara aza moa dia mandika hoe
fitiavana mangarangarana, lay fitiavana madio, lay fitiavan-drahalahy tsy miangatra no antsoina hoe hamarina ny fitiavana koa. Ndeha ro jerentsika eto ry havako ny fizaham-toetra ny fitiavana ny namana. Voalohany, ny fitiavan-namana dia fitiavana manolotra izay ananana. Fitiavana manolotra izay ananana. Raha miresaka any Korinto izay nanoratan'i Paoly ity epistily ity isika dia tanan-dehibe Korinto, nanana ny lazany, nanana ny harenany, nanana izay tombon-dahany manokana nananany. Kanefa dia ampirisiana izy hanana ny fanahany fanolorana tahaka izay efa natao tany Makedonia izay tanàna kely, kanefa dia mampianatra an'izany fahaizana manome zany. Dia ny fanomezana ho an'ny fanampiana ny fiangonana sahirana tany Jodia zany. Manana tombon-dahany ny fiangonana tany Korinto, ka ampirisiana hizara izany ananany zany. Dia izay ambarany 17 mba hizara ny finoana, ny teny, ny fahalalana, ny fahazotoana, ny fitiavana. Ary ambara fa izany fahaizana manome fanolorana izay ananana izany dia azo antsoina koa hoe fahasoavana ary. Ry havako malala, ny tena tia mantsy dia tsy izay miandry takina ny amin'izay tokony homena azy, fa izay manome tsy mila baikona. Tsaroantsika i Jesosy Kristy ilay nanome izay nananany, nanolotra ny ainy, nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Ahatsiarovantsika mihitsy ilay hira anankiray manao hoe fitiavana toy ny an'i Jesosy, fitiavana manolotra ny ainy. Zany fitiavana nanolotra izay nananan'i Jesosy zany no tena fitiavanamana lehibe indrindra ary feno ny fitiavana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Mahatsiaro tsika ilay mpitondra tena nahantra iray izay nandrotsaka ny manontolo izay nananany dia ilay farantsakely roa tao amin'ny fanatazan-drakitra tao amin'ny tempoly. Tena nahafoy nanome izay nananany ho an'ny tompo izy. Mahatsiaro tsika ilay mpitondra tena tamin'ny andron'ny Elisa izay tsy nanana fatsokoba kely eran'ny tanan'ila sy menaka dilily tamin'ny tavoara, kanefa dia nahafoy nanao mofo tamin'izany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra aloha. Ary dia ahitantsika ny vokany fa tsy foana ny koba tao am-bata ary tsy ritra ny dilily tamin'ny tavoara, satria nahafoy nanolotra izay nananany izy. Zany no tena fitiavanamana. Ary isika ankehitriny ampirisian'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, tsy hiandry hanambe vao hahalala izara, fa ny antsoina hoe fitiavana dia tsy manafina izay misy ary tsy mamorona ny tsy misy. Zany mahatonga ny Paoly teny manao hoe fa raha misy fahazotoana dia araka izay ananana no ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananana. Tsy ny angataka ihany no andrasantsika amin'Andriamanitra, tsy ny angataka ihany fa ny ahatonga antsika hanome koa. Araka ny teny namana anankiray hoe manomeza dia omena ianareo, satria fantatsika fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ny tena fitiavanamana ry havako malala, ary zahatoetra amin'izany isika, dia ny fahaizana manome izay ananana. Tsy miandro mpanambe vao hahalala izara, fa afaka mizara izay ananantsika eo am-pelantanana. Fa eo amin'ny 17 hatramin'ny 15 ihany koa dia misongadina fa ny antsoina hoe fitiavanamana dia mikendry fitoviana. Miverina indroa eto izany voambolana izany manao hoe mba hisy fitoviana. Tsaroantsika mantsy eto fa ny antsoina hoe fiangonana
ny antsoina hoe fiangonana velon'ny fitiavana, velon'ny fahasoavana, dia fiangonana mampitovy tantana ka mihazona mandrakariva ny fitsinjarana ny zavaboary, fitsinjarana ny harena nomen'Andriamanitra hatrany am-boalohany, ka hisy fitoviana, ka ny manambe mitsinjo ny malahelo, ary ny malahelo kosa mahatsiaro manana noho ny amin'ireo izay mitsinjo azy. Hoy ny filazany Paoly eo amin'ny 4:14 hoe mba hisy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny habeny harena rio no afaka ny alahelon'ny rio, ary ny haben'ny haren'ireo kosa no afaka ny alahelo. Ny nanangona be tsy nanana amby, ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy, satria mikendry fitoviana amin'ny fitiavana amina. Ry havako malala, efa olana lehibe tao amin'ny fiangonana voalohany ny fahasamihafana, ka raha samy mitondra izay ho aniny tamin'ny fiaraha-mivavaka tany amin'ny tempoly izy ireo, dia nampalahelo fa ny nanan-karena maty voky ary ny malahelo kosa maty nono. Atsipy mandrakariva ny teny mba iombonana avokoa ny fananana rehetra, ary zany ny fiainan'ny fiangonana voalohany mba hikendry ny fitoviana ao amin'ny fiangonana izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampianatra antsika mandrakariva ny soratra masina mba tsy hisy intsony ny tompo sy mpanompo, ny ambony sy ny ambany, fa tena iray ihany isika ao amin'ny Tompo. Mampalahelo ny fahenoana ny filazana fa mitongilana ny fitsinjarana ny harena eto ambonin'ny tany, fa giazon'ny 100,000-ny olona eto amin'izao tontolo izao ny 700,000-ny harena, ary ny 100,000-ny harena sisa nozarain'ny 700,000-ny mponina maneran-tany. Ry havako malala, ny fiangonana no ilain'ny Tompo hanarina izany fahasamihafana, mampiranirano ny elanelana eo an'ny manana sy ny tsy manana izany, ampiarina ao anatin'ny fiangonana aloha ny fanahin'ny fiombonana, ny fanahin'ny fitoviana, anehoana ny tena fitiavana namana marina, ka dia zahan'ny Tompo toetra ny amin'izany isika. Ny tsy manana ho toy ny manana ihany, ny tsy misy pia ho toy ny misy pia ihany, ny sahirana ho toy ny misy mihevitra mandrakariva. Zany no fanahin'ny fiangonana, araka ny soratra masina hoe mifampitondra azy izay mavesatra ianareo, ary eo ka ianareo izay manana hitondra ny fahalemen'ny, ianareo izay matanjaka hitondra ny fahalemen'ny malemy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, zany fanahin'ny fiombonana, zany no fanahin'ny fitiavanamana mba hanehoana marina fa mpianatry Kristy isika. Zany Tompo toetra ny amin'izany raha teo isika, koa mitarika antsika rehetra hihevitra ny amin'izay tokony atao mandrakariva. Ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fitiavanamana, ahafahantsika manolotra izay ananantsika mba hikendry mandrakariva ny fiombonana sy ny fitoviana eo anivon'ny fiangonana. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao izay manolotra anay izany teninao izany, teny mitarika ao amin'ny fampiarana ny fitantanana eo anivon'ny fiangonana, hihevitra ireo izay malahelo, ireo izay tsy manana, ireo izay sahirana, ary indrindra anana ny fanahin'ny fitiavanamana mandrakariva. Ankehitriny izay resy lahatra manokana ny hanatanteraka izany ka hanao dingana hita maso amin'ny fampiarana izany. Dia indray Tompo manolotra
avy amin'izay nomena ho anay ho an'ireo izay manodidina anay, ho an'ireo izay mitaraina aminay. Fa eto izay dia mahatsiaro manokana ireo mpiasa iombonana eo anivon'ny FJKM, ireo evanjelistra, ireo président synodaly, ireo mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM, izay velomin'ny FJKM izay iandreketan'ny fiangonana manontolo dia ankininay ampelatananao. Ianao Tompo hanokatra ny fon'ny isam-batan'olona, ny fiangonana rehetra, handray anjara ho amin'ny fiahiana ireny mpanompon'Andriamanitra maro ireny. Ary ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen.